Mampitombona ho aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay eny an-danitra aho, feno fiderana sy fankalazana ary fanomezam-boninahitra anao ny fo, ny saina mapanahy, ny maha-olona anay manontolo amin'izao andro vaovao mihaino anay izao. Koa ny fanindrinay dia ara-dalana aminao Tompo, eo ambany fitarihan'ny fanahy masina amin'ity tontolo andro ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Omaly izay ry havana, dia efa nilaza hoe herinandro faraparany andiniantsika ny lohahevitra hoe velon'ny finoana ny mpino ity herinandro ity. Ho ahy manokana ary dia tena nampandiny tena ity resaka fiainana ny finoana ity. Hozaraiko aminareo nge izay tao an'eritreritra ao anatin'izany, ary indrindra mba ahafahantsika mandiny tena ihany koa. Voalohany, tamin'ny talata 26 septambra, izany hoe tamin'ny herin'ny io izany, ny mofinaina navoaka ny sekoly Lady FJKM dia nilaza ny amin'ny fanoharana ny amin'ilay mpitsara sy ilay mpitondra tena. Io dia nidika toko 17 andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Dia hoy Jesosy namarana azy hoe lazaiko aminareo fa omeny rary ny faingana izy. Kanefa ravo ny zanak'olona, moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Napetreritra ahy io. Izay ny voalohany. Ary faharoa indray dia ilay tamin'ny alahady teo, afaka omaly. Anisan'ny notoriana tamin'izany ny marika toko 7 andininy 17 ka hatramin'ny 18. Ny nanasitranan'i Jesosy ilay zazalahy nampahorian'ny demonia. Tamin'ity tantara ity koa dia nahitan'i Jesosy fa tena tsy nanam-pinoana sy herim-panahy matanjaka ny mpianatra ka tsy nahatafavoaka ny devoly tao amin'ilay zazalahy. Eo koa moa indrindra indrindra ny tsy fananan'ilay raim-pianakaviana finoana feno sy ny fahatokinan'ny Tompo, ka rehefa niresaka tamin'i Jesosy izy dia nanontanian'i Jesosy, hainao ve ny zavatra rehetra dia hainy mino? Marika toko 7 andininy 27. Dia niaika ary izy ka nilaza toy izao hoe mino aho, vonjeo ho afaka mitsifinoko. Marika toko 7 andininy 27. Ry havako, na ilay tenin'i Jesosy voalohany ao amin'ny Luka toko 12 andininy 15 hoe kanefa ravo ny zanak'olona, moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Sy ilay tenin'ny faharoa araka ny nandaharako azy hoe hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino? Marika toko 7 andininy 17. Ireo izany dia tena mampieritreritra sy mampandiny tena satria Jesosy irery no afaka mamantatra, izy irery no afaka mandrify ny amin'ny finoana ary indrindra ny fiainantsika amin'ny finoana. Dia hoy aho hoe raha mifanatrika amin'ny Jesosy koa ary aho izao, dia mba ahoana re ny teniny amiko ny amin'ny fiainako ny finoana, ny amin'ny finoana azy ety anatiko, mba inona re no mba ambarany amiko hoe ndao ry havana ho eritreretina sy ho saintsainina izany, fa hoe raha tonga ve izy tena ahita finoana, ahita mampieritreritra. Dia ny fanahy masina hipitsika aty anatintsika fanontaniana mampieritreritra ary mila valiny aingana izany, mba azahoantsika miorina amin'ny finoana, mitombo amin'ny finoana, indrindra ny velona amin'ny finoana araka ny lohahevitra iainantsika izao. Amen. Vavaka ary isika. Misaotra anao izay Tompo, ka ny fanahinao masina naoka ho tonga aty anatinay, ahafahanay mandiny tena tokoa, ka ho hitanao aty anatinay ny fiainanay amin'ny finoana. Misaotra fa dia mbola velona izao izay, dia ampianarinao, ahitsinao, ampaherezinao ary tarihinao amin'ny lalana tsara mba ahazoanay mena sy mivelona amin'ny finoana. Misaotra Tompo, misaotra indrindra. Amen. Ho aminareo ary ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.